Ny firaisan-kina no lehibe indrindra ao anatin'ny fandrafetana ny governemanta ka toherin'ny fikambanan'ny Zanak'Alaotra Mangoro ny fijoron'ny governemanta misy mpitarika roa sy mitovy hevitra ny ao tamin'ny mpanao gazety moa izy ireo androany izay fotoana nanehoany izay fomba fijerin'izay. Tsy manaiky ny fitsanganan'ny governemanta misy mpitarika roa sy mitovy hevitra ny fikambanan'ny Zanak'Alaotra Mangoro. Tokony raisaina sy mitovy hevitra tokoa ny filoham-pirenena sy ny praiministra hoy ny Zanak'Alaotra Mangoro raha nanao fanambarana izy io atoandro io ho tetsy tanimena. Ny PMP izay manana solombavam-bahoaka maro anisy aty aminay aty Alaotra ary amin'ny Alaotra Mangoro ihany koa dia efa nanolotra ho candidat ho premier ministre ny docteur Julietienne izay fantatray fa mpiara-miasa akaiky sady nanoana ny filoha era-dranoam-pianina hatrany am-boalohany ary afaka hiara-iasa amin'ny tsara anatanterahany ny programanasany. Nilazany tsy makasitraka nisy ny praiministra bakon'olo-kafa ihany koa ny zanaky Fianarantsoa ity farany izay mivondrona ao anatin'ny komity mpanoana ny docteur Julietienne Roland. Izy efa natolotra ny solombavam-bahoaka avy eny Tsimbazaza ary faharoa izy no angadina ananana sivy nahitana ny filoha vaovao ankehitriny. Raha noho izany dia io olona io no heverinay fa afaka hiaraka n'Andriamatoa filoham-pirenena ankehitriny amin'ny fanatanterahana ny programanasany. Samy nanamafy ny fanohanany an'i docteur Julietienne ho praiministra ny Repoblika fahaefatra ireto fikambanana roa reto.